mianatra eo tongotrao. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahilote nyadamina itwechapechakawampunaya ilote nyadamina itwechapechakawampunaya. Conceição no anarako mpitsabo ao avy ao Belém Pará ao Brésil. Miasa ao amin'ny rafitra ny fahasalamam-bahoaka ny fanjakana sy amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina ihany koa ao. Tsy nieritreritra hianatra momba ny fitsaboana mba hahazahoana vola na mba hananana fiainana amirenty na iaina amin'ny tontolo tsara kokoa ao. Fony mbola kely aho dia nitsapy sy karakara ny hafa ny nofinofiko. Nanontany tamin'ny tompo aho hoe inona ny fanomezam-pahasoavana ananako. Tsy mahay mitory teny aho na izay zavatra mety hitovy amin'izany ary nieritreritra hoe tsy mba manana fanomezam-pahasoavana. Noho ny tonga tao amin'ny sambo loza ireo aho dia azoko amin'izay hoe inona ilay fanomezam-pahasoavana ananako izay nametrahako tanjona ho amin'ny fiainako manontolo. Zaho no mpitsabo sitraka tsitrapo voalohany niasa tao amin'ny sambo loza ireo laharana 2020. Hitako tamin'ny alalan'ny piasy ity ny tanjona nokatsahako ho an'ny fiainako. Na mitondraina fanampiana ho zaraina ny volana Desambra ny sambo, sakafo sy akanjo ny tao. Rehefa nijanona ny sambo dia gaga aho raha nahita ny hamaroan'ny olona efa niandry anay teo. Izay no fanandramana voalohany niarahako tamin'ny loza ireo sy adra. Taorianan'izay dia tsapako fa nisy herina mpientanahy. Tsapako tao hoe feno izany ny foko. Taorian'izay fanandraman'izay aho dia niasa tao amin'ny loza ireo mba hanasitrana ireo mponina manodidina ny renirano. Betsaka tamin'ireo no nijalo ny aretina vokatry ny loto sy aretina hafa izay tsy nahazahoan'izy ireo fitsaboana satria tsy nisy toerana voatokana ho amin'izany teny. Nisy ihany koa olona tafalatsaka tao anatin'ny fahakiviana lalina sy fahaketrahana ka nahatonga azy tsy hanana fiainana milamina. Nisy ihany koa tamin'izy ireo no nila fanehoam-pitiavana. Nahafinaritra ny fizahana ara-pahasalamana teo, ara-dalàna tsara ny fikorinan'ny rako ary nojerevan'ny dokotera fotsiny hoe ara-dalàna daholo koa ve ny ambiny. Ny tena mahafinaritra dia maimam-poana daholo ny fikarakarana rehetra. Hainao moa, ara-dalàna tsara ny fahasalamako. Tsara anie ny mahafantatra hoe tena salama ianao ary tena tsapako mihitsy hoe miasa amin'ny fo ry zareo.
mahafinaritra ny asa ataon'ny zareo. Tena mafy ny mandray mahary izay tsy mbola notsaboina mihitsy. Maro tamin'ireo mahary efa notsaboiko no laza mihitsy hoe ahoana noho ny lokon'ny fisian'Andriamanitra raha mijaly toy izao aho. Rehefa mandeha manao asa fanompoana ho an'ny mahary ianao ka mampitony ny fanaintainany dia afaka miresaka mikasika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao ary tena azon'izy ireo tokoa izany. Tena sarotra ho any miasa atao amin'ny loha zero satria na ny mivezivezy anatin'ny sy ivelan'ny sambo dia sahiranao. Matetika dia tsapako fa mavesatra ny asa ataoko. Misy protèze aho mianga avy amin'ny valako ka hatramin'ny lohaliko. Noho izany dia betsaka ny zavatra tsy afaka ataoko ary tena maro ny zavatra feran'io amin'ny asako. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ho tafiakatra ao anatin'ity sambo ity ary indraindray sarotra ny zavatra sedraiko kanefa fantatro fa tsy verimaina ny ezaka ataoko. Isan'andro aho manontany any dokotera hoe marary firy no raisina androany, dia mamaly izy hoe afaka mampiditra marary misy eo amin'ny 420 na 520 eo ianao. Rehefa tonga ny hariva dia manontany ahy izy hoe firy ny marary no raisina androany, dia mamaly aho hoe mihoatra ny 270 ny marary notsaboinao androany. Tsy manakana azy anao soa ny olana amin'ny tongony. Tsy mitsabo fotsiny izy fa omeny maimaim-poana avokoa ny fanafody rehetra. Olona mahafinaritra tokoa izy satria vonina nampy ny hafa foana na inona toe-javatra misy. Matetika ny olona milaza amiko hoe tena efa antitra ianao nefa mbola mahavita tonga aty ihany ary mbola mpino teny mahafinaritra hoe hivavaka ho anao aho. No tanterako nofinofiko lasa mpitsabo sy afantatra ny fanomezam-pahasoavana ananako. Amiko, ny tetika asa loha zero dia planina natokan'Andriamanitra ho ahy. Manana ny toerana manokana ho amin'ny fiainako ny adira. Na oviana aho no afaka hanampy olona dia mahatsapa olom-baovao foana aho. Tsy mieritreritra mahavita zavatra goavana amin'ny fiainan'ireo olo ireo aho, fa mino aho fa notain'Andriamanitra manokana amin'ny alalan'izy ireo aho mba ahafahako mampiasa izay rehetra nanan'ny foko. Manahoana daholo indray zazabody hoe faly mifankahita aminareo indray amin'izao sabata fitsarana izao dia hisaotra an'Andriamanitra indray isika efa tafahoana akambano ary ny tanany ahondrika ny loha akipy ny maso hiaraka hivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra indray fa nomenao fitahiana afaka tonga eto amin'ny fandaharana mba hiain'ny teninao. Dia omeo fahendrena ny ankizy rehetra izay manaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fohy loatra ka tsy mahatazana. Fohy loatra ka tsy mahatazana. Iza ny fohy kely ao an-trano. Nareo fohy kely indrindra ao an-trano ao. Eny tianareo Jesosy. Ny tsy anjerintsika rakizy dia voasoratra ao amin'ny Lioka 7:20 dia 10:10. Dia hiaraka hanao an'ilay tsy anjery sika efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Hainareo ve izany tsy anjery izany? Efa nianatra daholo andao hiaraka hamerina indray sika dia manisa 3. 1, 2, 3 efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Bravo, mahay tsara daholo fa izao aloha tsy pelipelika, petraka tsara fa hiain'ny tantara indray sika dia petraka tsara.
tsy tiany olona Zakaiosy fa nahoana no ankalain'ny olona toy izany nge Zakaiosy e. Mpamorietra no asan'ny Zakaiosy, naka vola amboniny izay tokony ho takiana amin'ny olona izy rehefa maka vola na mahantra na manan-karena, dia izany no ataon'ny Zakaiosy, mangalatra izany, tsy tiany olona izany zavatra nataony izany. Eny Zakaiosy indray andro fa tiany olona rehetra Jesosy, izaho koa ve mba tiany Jesosy hoy izy nieritreritra. Tsia, ahoana koa no itiavan'i Jesosy izaho izay mangalatra ny volan'ny olona? Tiany Zakaiosy ve Jesosy? Mazava ho azy fa tia azy satria tiany olona rehetra nge Jesosy. Nanapa-kevitra Zakaiosy fa tsisy loky olona intsony, tsy angalangalatra intsony. Teo takan'i Jesosy izy, tsy navelan'izy ireo hiditra am-piangonana akory Zakaiosy. Nalahelo sady kivy Zakaiosy noho izany. Indray andro eny Zakaiosy fa ho tonga ao Jeriko Jesosy, ao an-tanànany eny izany, tsy maintsy mahita an' Jesosy aho izy. Nanovany fony Jesosy, inony fa Jesosy mahafantatra izay ao am-pony rehetra. Na makivaky ny arabe feno olona Zakaiosy, nierika izy ary lasa niakatra aingana teo ambonin'ny hazo akaiky teo, niakatra ambonimbony kokoa hatrany izy mba hitan'i Jesosy tsara. Dia iny Jesosy fa hitany tamin'anantony. Tampotampoka teo, nijanona teo ambanin'ilay hazo nisy azy indrindra Jesosy. Niandrandra izy nijery an'i Zakaiosy sady niteny hoe, ry Zakaiosy, midina faingana, tsy maintsy toetra ao an-tranonao aho anio. Nitsambikina avy teny ambony hazo Zakaiosy ary lasa izy nitondra an'i Jesosy ho ao an-tranony. Fantany ankehitriny fa voavela ny elony, fantany fa tia azy Jesosy. Nolazain'i Jesosy tamin'ny ankohonany Zakaiosy manontolo fa tiany loatra ireo, tia azy ireo loatra Jesosy. Iriny mba ho isan'ny ankohonany nge izy ireo. Dia nolazainy tamin'izy ireo koa fa hamonjy ny olona rehetra no nahatongavany tetỳ tany ary anisan'izany ry zareo. Te aneho fihetsika toy izany izay nataon'i Jesosy koa Zakaiosy. Dia nijery an'i Jesosy izy sady niteny hoe, tiako omena ny mahantra ny atsasany ny volako ary tiako averina amin'ny olona nambakaiko efatra voeny kosa ny vola nalaiko taminy. Teo tiany olona rehetra taka nitiavanao azy Jesosy Faalery Jesosy nahitany Zakaiosy natsapa fa anisany ankonan'Andriamanitra izy. Tiany Jesosy koa ny atsapantsika fa anisany ankonan'Andriamanitra koa nge isika. Fofeny fifaliana ndrairaka izy namako ny arabako anareo. Tratry ty sabata mahafinaritra ity dia raina manokana Jesosy fa mbola manana fotoantsika iarahana indray mamerina ny lohahevitra fahaenina. Ny lohahevitra fahaenina izay manao hoe sarobidy loatra ka tsy avela ho very ihany. Sarobidy loatra ka tsy avela ho very ihany. Ny andalan-teny izay ny anarantsika tsy anjery indray ary dia taiza moa nahitana azy ao amin'ny Luka 7:10 fafolo izay indrindra. Andeha rahantsika mamerina fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Luka 7:10. Mahafinaritra fa mahitsy anjery daholo ny ankizy kely rehetra. Ny afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika indray izany rakizy dia izao. Ny antony nahatongavan'i Jesosy dia hamonjy ahy sy anao. Tsapanao ve izany? Fa iriny Jesosy indrindra isika ankizy atsapa izany fa ny antony nahatongavan'i Jesosy dia ninona hoe hamonjy atsika. Ko andeha ary ho atolotsika ny tenantsika ho an'i Jesosy mba handray izany famonjena mahafinaritra izay natolony atsika izany. Dia andao arahana indray ary ny tantara mahafinaritra androany. Misy raha matoy iray nanary
somary zavatra sarobidy. Tantara nataon'i Jesosy izy io. Angamba toy izao no mety ho fisehoan'izany tantara izany. Ny antefa tamin'ny lamosiny reto vehivavy sahirana ny raharaha ny hafanany masoandro vao maraina. Dia nimery izy ireo reto andiam-behivavy mifandiby manao tantara. Asa mafy mako amin'ny fanasana lamba rakizy, saingy mahafinaritra rehefa tafaraka. Nanana zava-baovao tantaraina indray ireo vehivavy ireo. Tamin'ity andro ity, teo am-pikosehana sy teo am-panakobanana lamba izy ireo. Nandre ireny tantara nataon'i Jesosy ireny ve ianareo? Hoy ny iray nanontany. Ie, mahaliana ilay izy a. Hoy indray ny anankiray. Fantany tsara ny toerana misy antsika sy ny fiaim-piainantsika. Dia ny fampitantarany amin'ireo olona hitany nositranin'i Jesosy sy ireo zava-tsoa nataon'i Jesosy ry zareo. Ankizy falifaly no indreo niaraka amin-dreniny. Avy ny ampitsy maraina, hafaliana sy korana re izany. Tsila dia tafapetraka avokoa ny olona rehetra. Ary nanomboka ny teny Jesosy ny tantarany amin'ilay mpiandry ondry nanana ondry fery izy aloha. Fa aleoko izany ilay mpiandry ondry rehefa hita ny soa tsara ilay ondry. Nanomboka nanao tantara hafa indray nge Jesosy. Nisy vehivavy iray ozy izy nanana farantsa folo volafotsy, tena manokana ho azy satria fa nanany netony nanambady izany. Dia nitsika ireto vehivavy teo am-pandrenesana izany. Fantatra izy ireo tsara mantsy ny mahazava-dehibe ireny farantsa ireny. Na andrehetra jiro raha vehivavy ozy izy, dia nanomboka namafany tranony nanohy ny tantara Jesosy. Nokarohany eran-trano ilay farantsa very. Nojereny Jesosy ny endrik'ireo olona ny haino azy. Fantany tsara ny bikabikan'ny tranon'izy ireo. No nitsify sy ny varavarankely na misy fa tena kely dia kely, dia maizimaizina inge ao anatin'ny trano na dia amin'ny atoandro azy. Misy zorony somary matromatroka ao anaty trano ao ka sakotra ny ahitana zavatra. Farantsa-kely very izany moa teo tena ho sarotra mihitsy. Tsy kivy anefa raha vehivavy fa mbola nanohy nitady ilay farantsa ihany. Hitako ihany ilay farantsa hoy izy, niorakoraka sady niraisy niaingana ilay izy. Niazakazaka mivoaka an-drano izy dia lasa nakany amin'ireo namany sy ireo mpifanolo-bodirindrina aminy. Avy hiara-faly amiko fa very ny anankiray tamin'ny farantsako, kanefa indro hitako ihany ilay izy ankehitriny. Maro tamin'ireo vahoaka folo teo no niomeraka izy, na tsary maivamaivana ery niara-niome tamin'izy ireo koa nge Jesosy. Sady nanohy ny teny nanao hoe fifaliana toy izany ny an'ny anjely rehetra mitady ka mahita ary mamonjy ny olombelona iray Andriamanitra. Ianao koa teo vonjeny Jesosy satria sarobidy aminy. Ampifaliana indray no hiara-bahanantsika tanora zandriny amin'ity sabata ity. Hiaraka hamerina ny lesona fahaenina indray isika. Andao ary hiaraka hamerina ny tsy anjery sy ny lohateny. Lesona fahaenina, mikasika ny tsy azo kasihana. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny Korintianina 2:1-3 sy ny 4. Isaorana ane Andriamanitra ray, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, ray ny famondram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Izay ilay tsy anjerintsika. Lava dia lava, kanefa inoako fa nanao ezaka be isika dia haintsika ilay izy. Inona indray ara no nresantsika tao? Misy resaka fampiononana tao. Haintsika tsara fa tantaran'ilay boka izay nangataka fanasitranana tamin'i Jesosy no tantarantsika nandritry ny herinandro. Ny abokana tokoa mantsy ry tanora namako tamin'izany andro izany dia aretina tsy nahitana fanafany.
fa rehefa tratran'izany abokana izany ny olona anankiray dia miandry fahafatesana tanteraka. Tsy vitan'izany fa mandritry ny fotoana sisa izay iainany mandra-pahatonga izay fahafatesana izay dia mijalijaly izy satria miapotika tsikelikely ny nofony, miala ny oriny, simba ny tarehany, miatapatapaka ny tanany, mialany tsikelikely ny vatan'izany olona izany. Tsy vitan'izay ihany koa fa olona tsy afaka mifanerasera amin'ny fiarahamonina misy azy, sarahana tanteraka, tsy azo kasihana izany olona izany. Ary fantatritsika tsara fa azontsika an-tsaina ihany koa fa mafy dia mafy ho an'ny olona tratran'izany aretina izany ny fiainany mandra-pahatonga ny fahafatesany. Lasa tsy afaka mifamihina intsony amin'ny fianakaviany sy ireo olon-tiany izy. Lasa tsy afaka mifanakaiky aminazy intsony. Ity lehilahy tao anatin'ny tantara ity araka ny nanarahantsika azy nandritra ny herinandro dia mifampitazatazana fotsiny sisa, tsy tsapany intsony izany hoe fifaliana amin'ny mifamihana amin'ny fianakaviana izany. Ary tena naniry izany mafy izy, very fanantenana tanteraka izy. Rehefa henony ary fa Jesosy dia lehilahy anankiray afaka manao fakakana, afaka manasitrana, na dia siosio ny resaka fotsiny ary na henony azy dia nino izy fa afaka nasitrana azy. Rehefa nandalo Jesosy dia nenkohaka tamin'ny tany teo anatrehan' Jesosy izy, mila fanampiana izy. Raha ny marina dia tokony handositra Jesosy satria niboka tokoa mantsy dia tsy maintsy miteny hoe maloto e, dia mandositra daholo ny olona rehetra. Tokony handositra Jesosy, kanefa tsy nandositra Jesosy, niaino azy Jesosy. Fa saingy izao mbola tsy kazikasy Jesosy. Nenkohaka tamin'ny tany ilay lehilahy dia nangataka izy hoe raha mety ianao dia mahay manasitra anahy. Inona hozy nareo nataon'i Jesosy? Nokasihany aloha ilay boka, izay vao nanasitrana izy. Tsapan'ilay lehilahy tamin'izany fa tena olona tia azy ary olona mangoraka azy, olona afaka hanome izay tadiavin'i Jesosy. Ary tamin'izay fotoan'izay vao nanasitrana azy Jesosy. Tiany Jesosy aseho azy fa mangoraka azy izy ary maneho fitiavana azy, mameno ny banga eo amin'ny fiainany ary afaka ny hanasitrana azy. Mody izany ve ny ataon'i Jesosy amintsika ry tanora namako? Tokony ho tsapantsika mandrakariva fa naraoviana ilaintsika an'i Jesosy, na dia ao anatin'ny fahotana lalina, na dia ao anatin'ny haratsiana ary isika, na dia ao anatin'ny fantrana, dia te hikasika antsika mandrakariva Jesosy. Eo amin'ny fiarahamonina koa ry tanora namako nampianarin'ny lohahevitra ny anarantsika nandritra ny herinandro dia maro ireo olona izay tsy tian'ny olona ho kasihana akory, maro ireo olona izay tsy tian'ny olona ho jerena akory, kanefa nampianarin' Jesosy fa isika no tanany, isika no sandriny izay mamihana azy ireny, isika no mason'i Jesosy, no sofiny izay miaino azy ireny. Tiany Jesosy raha isika tsy hanao ny olona tahaka ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina fa hijery sy hangoraka an'ireny olona izay eritreretina ohatrany hoe boka eo amin'ny fiarahamonina ireny. Isika no hangoraka azy ireny, hanome izay ilainy ary hamindra fo amin'izy ireny. Mety mahantra nga izy ireny, mety manana aretina nga izy ireny, mety hoe maloto sy voretra nga izy ireny ka tsy tian'ny olona jerena. Fa isika dia nangatahan'i Jesosy mba hanao tahaka an'izay nataony ka hijery manokana hangoraka ireny olona ireny. Nampianatra antsika ary izany ny lesona fa afaka ny ho feno fangorahana ny hafa na mamindra fo amin'ny hafa tahaka an'i Jesosy isika. Manampy antsika ihany koa mba hangoraka ireo manana toerana izay mahasahirana azy eo amin'ny fiainany ary haneho hatsaram-panahy tahaka an'i Jesosy ho an'ireny olona ireny. Ny hafatra izay nampitaina antsika izany nandritra ny herinandro iny dia hoe ny fangorahana ny hafa na ny famindram-po amin'ny hafa
dia fomba iray izay ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Tsy vitany hoe manompo ny hafa isika fa manompo an'Andriamanitra indrindraindrindra. Dia mino fa handray fanapahan-kevitra ny amin'izay indray isika, hanova ny fomba fiainantsika, handray hanao dingana vaovao eo amin'ny fiarahana amin'ny hafa sy ny fijerevana ny hafa. Dia mirary soa antsika indray ho an'ny tanora sanjy tsirairay ary tsy ho azy ireo ihany fa ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Mandra-piaona amin'ny manaraka indray ary. Amin'ny fifaliana indray ny arabana ny tanora mantoanto rehetra miaraba indray aman-dreny ny zoky sy ny zany rehetra ihany koa natratra izao fotoana izao. Lesona fahaenina ny anarantsika ny tamin'ny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe fiakinan-doha amin'ny zavatra sy fanararaotana hafa atao amin'ny vatana. Fiakinan-doha amin'ny zavatra sy fanararaotana hafa atao amin'ny vatana. Ny jenjerintsika dia izay hita tao amin'ny Filipiana 4:9. Mino fa hainao ilay tsenjery dia ndao iarahantsika mamerina izany. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona maty eo ity, ninona tsara laza, raha misy tsara-panahy ary raha misy dera dia very izany. Ny lohateny lesontsika dia efa mazava tsara. Fiankinan-doha amin'ny zavatra. Inona moa ny atao hoe miankin-doha amin'ny zavatra? Maro be ny zavatra mety mampiankin-doha indrindra ho anareo tanora amin'izao vanim-potoana izao. Na ny lehibe ihany koa aza dia mety voafatotra izany fiankinan-doha izany. Anisan'izany ny zava-mahadomelina, fa raha toa mbola tsy tafiditra amin'izay ianao dia misaora lehibe an'Andriamanitra. Fa misy zavatra hafa ihany koa na dia tsy ny zava-mahadomelina ara mety mampiankin-doha antsika. Anisan'izany ny fahitalavitra ohatra, na ny telefona, na ny karazana jeu isan-karazany izay mahatonga antsika hiankin-doha. Ahoana moa ilay hoe miankin-doha? Manjary tsy mahavita zavatra raha tsy manao an'iny zavatra anankiray iny aloha, na hoe tsy mahazo aina mihitsy mandritra ny tontolo andro. Raha ohatra ka tsy nikasika telefona na tsy nijery écran na nanao jeu aloha, mialoha ny anaovana zavatra hafa. Dia izay indrindra ilay fiankinan-doha izay ampitandremana lesona amintsika, na dia hoe mety zavatra tsara aza kanefa rehefa lasa mampiankin-doha anao dia lasa zavatra ratsy izany eo anatrehan'Andriamanitra. Tao anatin'ny lesona dia nahita ny tantarana tovolahy anankiray, fianakaviana anankiray moa isika, fa anisan'ny songadina tamin'izany ilay tovolahy anankiray izay nihidy tao amin'ny efitranony, nametaka ny écouteur tamin'ny sofiny ary dia tsy afaka niaraka tamin'ny fianakaviana intsony fa niankin-doha teo amin'ny fanaovana zavatra tamin'ny écran na tamin'ny internet sy ny jeu isan-karazany ary dia tsy nahatsiaro intsony ny fianakaviana, tsy nahatsiaro ny fiarahana amin'ny fianakaviana, fa dia mihidy mandrakariva ao an-trano, na ny sakafo na ny fianarana dia samy tavela avokoa. Ary rehefa hita fa nitotongana ny fahasalamana, nitotongana ny fianarana, izay vao tonga saina fa tsy maintsy hajanona izay zavatra nampiankin-doha azy izay. Mety misy zavatra hafa ihany koa mamatotra antsika kanefa ny baiboly dia mampianatra antsika fa ilaintsika ny mametraka tanjona eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa mametraka tanjona isika dia azontsika atao ny manao safidy ny amin'ny fomba hatrarantsika ny tanjona eo amin'ny fiainana. Fa raha vao tsy misy ny tanjona dia toy ny mandeha ho aza ny fiainantsika, manara ny keny fotsiny dia tsy fantatsika hoe inona moa no ataontsika ary andeha ho aiza moa isika. Fa ilaintsika tanora indrindra ny mametraka tanjona eo amin'ny fiainana mba hotratrarina, dia Andriamanitra no ametrahantsika an'izany dia izy no afaka hanampy antsika mba hahazoantsika izany tanjona izany. Dia misy ihany koa fanararaotana hafa ataontsika amin'ny vatana izay mety manimba ny vatana. Anisan'izany ilay ohatra hoe fijerena écran maharitra loatra ka mety hanimba ny maso mazava ho azy, na zavatra hafa ihany koa ka mety hanimba ny fahasalamana, mety hoe tsy mitsaroantsika intsony ny sakafo na ny sotro rano dia manjary simba ny fahasalamantsika amin'izay fotoana izay. Ka mila mitandrina tsara tsika eo anatrehan'ireny zavatra maro samihafa izay alefan'ny satana ireny ka mety hahavarena antsika. Ny vahaolana ao antsika
dia ny fametrahantsika mandrakariva fiainantsika amin'Andriamanitra. Manasanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba ahafahanao mifidy azy eo amin'ny fiainanao, dia ombanao mandrakariva izy amin'izay fotoana izay, hanampy anao izy ary ny fanamasina dia ho eo anilanao ka hanampy anao sy hanoro anao ny amin'izay rehetra tokony atao sy ny amin'izay rehetra ho alehanao. Raha tsapanao hoe ny zavatra tsy nentina ataonao, zavatra nentina mpiakin-dohanao ka nataonao loha laharina no Andriamanitra, dia mangataha famelana amin'Andriamanitra fa izy dia vonona mandrakariva ny amela ny fahadisoanao ary hanampy anao hiala amin'ny fahazaran-dratsinao. Mety hoe tsy hivadika akory ny vokatra ny fandonam-pahan-kevitra mampalahelo izay noraisinao, kanefa afaka manampy anao izy amin'ny fiatrehanao ny vokatry ny safidy izay nataonao. Andriamanitra ny hitany tanora mantoanto rehetra ka manomboka izao dia anao safidy tsara, ametraka tanjona ny tanora mantoanto ary hisafidy ka tsy hiakin-doha amin'ny zavatra izay mety hanimba ny fahasalamana, hanimba ny hoavy rehetra ihany koa. Dia maniry ny fitanan'ny tompo amintsika rehetra, dia manao veloma ho anao ho amin'ny manaraka indray. Dia endrika mitsikitsiky no iarabanantsika izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity, ary isika izay manaraka amin'ny page Facebook moa dia mahita an'izay tsikitsiky izay. Rirariko mba ho tafapakany amin'ny se koa izay tsikitsiky izay dia mba samy tsikitsiky sika, ary tanora tsy mitsikitsiky izany tsy tsara, fa feno tsikitsiky ny fiainanao. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka ny mahakasika ny Noa, hoe tony tamin'ny andro Noa ihany. Lesona ndraisitsika tamin'izay dia izao hoe na dia meratsy aza ny olona tamin'ny andro Noa, Noa kosa dia marina ary izy dia nahita fity teo mason'Andriamanitra. Noa tsy nanara-drenirano, tsy hoe izao no nataon'ny namako, izao indray ny malaza dia manaraka an'izany, tsy mba zany Noa, fa izy dia manana toetra matotra tsy azo nosongosona. Dia ho isika tamin'izay hoe mba ho izany koa anenao, satria raha nisy nitondra-drano dia ankehitriny ho avy indray Jesosy, tanteraka nitondra-drano ary tsy maintsy ho tanteraka koa ny fiavian'ny tompontsika. Dia mitony tantara mandondona ny varavaran'ny lanitra, izay indray ilay lohateny manaraka. Fa ny tena mipetraka izany dia izao hoe ianao ve fa mba nanandrina nandondona ny varavaran'ny lanitra. Raha ndondona ihany izany dia varavaran'ny lanitra dondonina, dia rehefa avy mandondona ianao dia vahan'Andriamanitra ny varavarana dia miditra ianao, izany hoe voaray ho voavonjy ianao. Fa indraindray tsika mandondona karazana varavarana hafa, hoe sao dia mba mety ary ty dia andraso no dondonina, ry any ohatry ny efa niditra atao daholo, sao dia mba tokony hiditra ao koa. Izay ilay averina foana hoe aza manara-drenirano. Tsy izay tian'ny olona, tsy izay mety amin'ny olona maro, fa izay mety amin'Andriamanitra. Ny Genesis 1:24 indray dia misy tantara toy izao. Genesis 1:24 dia izao voalaza. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay azotsika laza, fa andrao ely any ambonin'ny tany rehetra isika. Izay indray izany zavatra misy eto. Manao izay azahoana laza, dia hanao tilikambo ngeza be, avo be, mahatakatra ny lanitra. Dia rehefa miely isika dia malaza eran'izao tontolo izao. Ry tanora namako, ity alaza ity koa dia anisan'ny molantsika. Ny tena tsara dia izao, aleo malaza ho azy eny ianao, indrindra amin'ny zavatra tsara, toy izay ianao no maniry te ho alaza. Averiko, ny tsara dia izao, tsy hoe maniry te halaza, fa ny malaza ho azy, izay no tsara indrindra. Malaza amin'ny fahaizana, malaza amin'ny fahendrena, mba malaza tsara koa aloha zany. Dia ianao zany tsy mila miteny hoe za nge endre, fa aloha ny olona no hiteny an'izany. Ianao zany tsy miteny hoe za nge mahay,
fa ny olona tonga dia mahafantatra eny tena mahay malaza amin'ny zavatra tsara fa eto reto olona ireto dia tealaza anisan'ny fahotana ny tealaza ary tsy tian'Andriamanitra izany satria rehefa nanao ny tilikambony babela ireto olona ireto dia mba ampalaza azy no tiany atao anorina fanjakana tsy miankina amin'Andriamanitra zay ny tian'izy ireo atao ho voninahitry ny tenany fa tsy mba ho voninahitry'Andriamanitra akory eto dia tianao antso amintsika zatovy namako amin'izany loha hevitra izany manorina fanjakana ho an'izy ianao aoka ny zavatra ataonao mba hahafahanao miaraka amin'Andriamanitra mba hahafahanao manorina zavatra miaraka amin'Andriamanitra fa ndraindray zavatra ataontsika tena vitantsika le izy haintsika le izy fa zava-bita zavatra hay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ndraindray dia misy mirehariha amin'izany mirehariha amin'ny zavatra ratsy misy namanay izay dia mirehariha mihitsy izy fa mahay miteny ratsy be dia malaza amin'izany izy hoe iny indray le mpiteny ratsy dia nomelesona antsika indray ny ten'Andriamanitra amin'izao sabata izao zavatra miaraka amin'Andriamanitra orina dia izao alaza ho azy ianao fa tsy voatery miteny hoe mba hampalaza any anaovako an'ity zay koa zany anankiray tandremo no mila voninahitra ny voninahitra zany tsy tadiavina fa tonga eo aminao zany rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao aza mitady laza fa rehefa ilain'Andriamanitra ny hampalaza anao dia ataony zany ny voninahiny zay koa irariako ary mba hanao fanandramana ny amin'izany loha hevitra zany indray sika ka dia andray lesona hanao ny tsara mandrakariva fa tsy toy ny nataon'ireto olona ireto nanao ny tilikambony babela ka raha mandondona ihany zany ianao dia varavaran'ny lanitra dondonina dia zavatra miaraka amin'Andriamanitra orina dia hitondra soa fahombiazana famonjena ho anao izany fa raha vao tsy zany dia Andriamanitra mihitsy no androdana an'io ary impiry moa tsika manao zavatra fa mirodana foana dia zay mihitsy moa fitenitsika hoe zao mirodana zao aza manaiky irodana fa ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mora mirodana fa rehefa miorina miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy mirodana izany ianao ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao irariako mba ho tanteraka amintsika zatovy namako izany ary ametrahako ny velomandray ho amin'ny manaraka velomarsia Chini sayu ilasuna tubakau hachizai ashamizau ni faswavanau numatuizau irafona nwewa babaku nefatiaji uwala Shatuku Zai matukiana Kantwirinya satanana Saichu ni manabasha Faze sonu itrara trashanya
seji nyanako izy ny seji mifaly hinana no avalinao ny tompo fa ny ai de izy no inoko o meu voninahitra lay tompoandry amanitra fasambazana fonanwe wambavaku nefatiaji uvoalazaku samachatuku zaimatukiana kantwirinya satanana rano pitaina Jesoti kaderai kiu isanandro nazivanato andro Jesoti inonano vali chiusi Sashi takashini saikyu irusurna tubakau hachizai achamisau nifaswavano numatuizau irafornanwe wambavaku nefatiari uvoala Samachatuku Zaimatukiana Kantwirinya satanana Kantwirinya satanana fifaliana indray no hiarabananao na tratra ity sabata ity ary tonga soa amin'ny fiarahana mamerina ny lesona dia ny lesona fahenina sahady izay niresantsika ny amin'ny Jakoba ilay mpanome nanome toky ity loha hevitra ity dia nifototra tamin'ny Genesis 7:20 ka hatramin'ny 5:20 tao anatin'izay moa dia nasaina nankandiny anankiray avy zasainao mba ho atao tsy anjery dia izao ny fotoana mba hamerenana an'izany ka andeha samy anao ny azy satria samy manana ny azy hoe zay ny lesona dia nifantoka tokoa tamin'ny tantaran'i Jakoba dia tsisa fa ilay zafikely ny Abrahama ary niresahana ny amin'ny lalam-piainany hitantsika tanatin'ny taridalana fantatsika koa moa ny tantara fa saika tsy zakan'i Jakoba ny fiainany no nivesatry ny fahadisoana izay nataony dia soa ihany fa tao anatin'ny fotoana izay nahaverevitra azy indrindra no indro faniseho taminy ilay efa nitondra sy nivesatra ny fahadisoantsika rehetra dia mampahery asenao zany manahoana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao isika sy Andriamanitra ny mahafantatra azy fa raha ho an'i Jakoba dia nanoloanan'izay fahaverezan-kevitra no nivesatra ny fahadisoana nataon'izay dia nifanena tamin'ilay efa nivesatra ny fahadisoana sy ny fahotantsika izy dia nanaiky azy dia hoasy ho anao ihany koa izao mantsy ilay niresahany lesona mbola azo atao soma tsara ny mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ka na inona mety ho fahadisoana na hoe nahalavo asenao vokatry ny fahotana mbola azo atao soma tsara fa Kristy ilay efa nivesatra efa nilanja ny fahadisoantsika hatramin'izay dia izy afaka
manatanteraka ny fifandraisantsika indray amin'andriamanitra ka andeha tsy salasala fa rehefa niara-nianatra ny lesona ny amin'ny jakoba iny a dia hanapa-kevitra mihitsy mba hiverina amin'andriamanitra ka hamitra-pihavanana amindray amin'ny alalan'ny kristy ka anaiky ireo fitakiany ary an'olotra ampatokiana izay takian'andriamanitra ka ho mpanome manome toky ihany koa ka hatanteraka ny toky a sasenao ho an'ny jakoba dia nandoa ny ampafolony izy ary ny fandoavana ny ampafolony izay nataony a dia fanekena ny fomba noajain'ireo razambeny izay hoe efa nanambara zany a ny anaovana an'izany ka narahany ary ity fihetsika nataony jakoba tamin'ny fandoavana ny ampafolony ity a dia manambara hoe tapa-kevitra mihitsy izy hiaina ampinoana ary atoky an'andriamanitra ho pia azy ary io le etsona asainao mba anaiky an'andriamanitra ihany koa ho pia antsika ary amin'ny famerenana ny ampafolony no anatanterahana an'izany satria eo ny fametrahana an'andriamanitra ho lolaharana sy ekena ho tompo araky ny mahandriamanitra azy fa raha ohatra ka ny mifanohatra amin'izay ny atao zany hoe tsy fandoavana ny ampafolony a dia lasa tahaka ny midiky zany hoe tsy ekeko zany andriamanitra ho pia sy piaro a manokana ka anjarany tsirairay no manapa-kevitra fa raha nitaridalana aloha dia niresaka tamiko sy taminao ny amin'ny hoe voadina taony jakoba mihitsy ny amin'ny fanaovana an'izany ka ny lasa ny vo ny varavarany fo ny idiran'ny fany masina dia io ihany koa le etsony lesona asainao hoe mba hanokatra ny varavarana ihany koa idiran'ny fany masina ka ny fanaovana ny voady no fanokafana idiran'ny fany masina ny varavaran'ny fotsika ka tonga atsika lasa haniry ary afaka hanao ny tsara mandrakariva dia mila fanapahan-kevitra ary manandany zava-dehibe ny fanatanterahana an'izany andriamanitra ilay efa tiantsika ary nanomeny zanany n'andriamanitra ilay efa vonona ho piaro sy piahantsika isika kosa no antsoin'andriamanitra mba anaiky azy ka ivoady ihany koa mba hanome an'izay takiny amintsika dia ny fanatitra ny ampafolo ny ariny momba antsika manontolo mihitsy a satria manampy antsika izy ahatanteraka an'izany dia izany a no fanaovana ny sitrapony dia izao tsy maintsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy isika izay no ilana ny fanokafana ny varavaran'ny fotsika idiran'ny fany masina tsy maintsy mampilefitra ny safiditsika ny asantsika amin'ny tenin'andriamanitra isika dia avy eo mitaky ampinoana mangataka ampinoana amin'i jesosy a mba hanome antsika fo mahay manaiky mahay mankatoa ary ampiatra n'ireo fepetra rehetra dia napetraka andriamanitra tamin'ny pitiavana ka hanao an'izany ampitiavana satria nataon'andriamanitra ahasoa antsika ny fanatanterahana an'izany ary isika kosa haneo ny finoana amin'ny andriamanitra dia ny finoantsika anazy zany mahay manatanteraka ny teny fikasana izay efa nomeny sy napetra ny mantsy andriamanitra ka mitaky asanao izy mba anao ny voady dia hatanteraka an'izany ho an'i jakoba rehefa niona tamin'i jesosy izy izay vao nanao ny voady sasenao koa efa nifanena tamin'i jesosy ilay ny lanja sy ny vesatra ny vesatry ny fahoriny ny fahadisoantsika zany tamin'ny alalan'ny fahoriny dia andeha anaiky azy ka hanao ny voady tahak'izay nataon'i jakoba ka hanome ho azy manontolo izay momba antsika tsiraray avy dia izao a ny lesona dia nampianatra tsara mihitsy fa tsy any kristy isika raha tsy azy manontolo ary azontsika an-tsaina soma tsara mihitsy koa zany e tsy an'andriamanitra isika raha tsy manome azy manontolo momba antsika ny fo mizarazara eo amin'ny fiainana kristianina neny mahatonga ny olona ho osa eo amin'ny fikasany sy miovaova eo amin'ny faniriny dia andeha tsy ho amin'ny fo mizarazara fa manontolo no omentsika an'andriamanitra fa raha toa ka miezaka hanompon'ny tena sy kristy isika dia lasa ho piaino a toy ny tany vatoina ka tsy ahazaka raha tonga ny fitsapana satria mizarazara fa rehefa hitoky amin'ny kristy dia ho azy manontolo dia izao no andeha ho tandremana ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika zany dia omentsika ny kristy manontolo dia ao anatin'izay ilay fanomezana an'andriamanitra dia ny ampafolony sy ny fanatitra ao anatin'izay koa ny fanoloran-tenantsika ka eo amin'ny resaka an'izay hoe fanomezana ny ampafolony sy ny fanatitra zay dia izao ilay fampitandremana tao anatin'ny taridalana izay tsara mandrakariva ny amerenana azy mba tsy hanadinoitsika azy dia hoe aleo lavitra aza mampiena ny fandaniana mba hifanaraka amin'ny vola miditra aleo mametra ny faniriana ary miaina araka ny oenti-manana toy izay a mampiasa ny volan'i Jehova ho amin'ny raharaha andavanandro ka nampirisika asanao andriamanitra andeha atoky andeha antehitra amin'ny kristy andeha anolotra ampahatokiana
amin'andriamanitra. Andriamanitra ny hanampy asanao, andriamanitra hitarika asanao isan'andro isan'andro, ary mba ho tahaka ny Jakoba dia anao voady, anokatra ny varavarany fotsika amin'ny fany masina isika, ka anaiky hanome manontolo ho an'andriamanitra ny momba atsika sy ny fanomezantsika, ka ho mpanome izay mahatoky any sasanao. Mirary sabata feno fitahiana, mirary fiarah-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho amin'ny manaraka indray, dia veloma mandra-piona indray. Fahalmerabantsika rehetra tratray ity androany ity. Tonga eo amin'ny fotoana sarobidin'ny famerenana ny lesona sekoly sabata isika, ary andinika indrindra ny loha hevitra lesona fahenina mitondra lohateny hoe miary arena any an-danitra. Miary arena any an-danitra. Raha handinika izany loha hevitra tena mahaliana izany, dia manasa anao hiaraka nondrika ny loha tsika hiara hivavaka. Misaoranao indray izay fa nomenao tompontsoa afaka andinika ny teninao, koa mangataka tompo ny taridanana avy amin'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonako izany vavaka izany. Amen. Miary arena any an-danitra. Raha ny atao hoe zavatra mifanohatra amin'izay dia ny hoe miary arena eto an-tany. Miary arena any an-danitra. Fa inona moa ny lanitra? Any no misy an'Andriamanitra. Any no fonenan'ny anjely. Ary eo ihany koa ny fonenan'ny olombovonjy. Ny Apokalipsy 2:20 dia milaza ny akanton'ny lanitra. Ny lalana volamena, misy hazo mamoa voa 12 isam-bolana. Sy ireo zavatra mahaliana tsy takatry ny saina izay mbola tsy hitan'ny masontsika. Manahoana izany hoe miary arena any an-danitra izany? Ao amin'ny Marka 7:17 dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa inona moa soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy aza kanefa very ny aina? Fa inona nomen'ny olona ho takany ny aina? Raha ohatra ka azontsika nyty areny tany ity kanefa tsy voavonjy isika, dia ho faty antoka be izany. Satria ny zavatra marina dia izao: toy ny voantsika ny tanjaka avy any akibon-drenitsika ihany, dia toy izany izay ny aviny no iverenantsika, ary tsisy na inona entin'ny tanantsika ho valiny firasarana raha toa ka tonga amin'ilay fahafatesana isika. Ao amin'ny mpitolo-teny 7:12 no milaza izany. Ka nanome paika ady tsara indrindra amin'ny fampiasam-bola Jesosy raha nilaza hoe: aza miary arena ho anareo etỳ tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mananotrano sy mangalatra, fa miary arena ho anareo any an-danitra izay misy kalalao sy arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra mananotrano na mangalatra. Ao Mateo 4:17-20 misy izay andalan-teny izay. Raha miary arena any an-danitra zany tsika, arak'izay vaky teny izay, dia azo antoka fa aharitra mandrakizay zany arena izany, ary lova mandrakizay tsy mety lo tsy simba. Fa ny aren'ny tany kosa dia na mety azona ho amin'ny fahamarinana zany arena izany, dia mety hisy mpangalatra, mety ho lo, ary amin'ny fotoana izay hifarana an'izao tontolo izao sy hiavian'i Jesosy Kristy dia ho levonina amin'ity tany ity, ho rava sy ho foana tsisy endrika izao tany fonenantsika izao, ka tsisy afaka hoentintsika any an-danitra zany, ka dia alao dia miary arena any an-danitra. Jesosy namarana ny teniny hoe fa izay toeran'ny fonao dia ho any koa ny fonao. Raha mametraka zavatra any an-danitra ianao, mampiasa vola any an-danitra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia mifantoka sahady any amin'ilay mandrakizay sy miomana ho amin'izany ny fonao. Fa raha hifantoka eto mampiasa vola ho amin'ny zavatra hijanona eto tany ity ihany, izay ho levina amin'ny fotoana izay hiavian'i Jesosy,
dia ho faty antoka izay zavatra izay tianao ho any amin'ny fanjakan'andriamanitra ve ny fonao raha izany no izy dia apetrao ho any amin'ny toerana izay ahafahanao mijinja vokatra azy vasoa mandrakizay ny volanao atokany ho an'ny asan'andriamanitra ny fotoananao sy ny volanao ary ny vavakao andesika hijery tantara vitsivitsy tena marina nosorena avao amin'ny baiboly milaza ny reo olona patriarika sy olo-malaza ao amin'ny baiboly ny fomba nampiasan'ny arenany sy ny fonony sy ny fitoerany fony tao anatin'izany raha hitenitsika mikasika ny Noa ohatra Noa dia nantsoin'Andriamanitra nia ratsy ny toetrany olombelona tamin'izany fotoan'izany ary nantsoin'Andriamanitra Noa satria izy ny lehilahy marina mba anamboatra samby fiara ary nalito 20 taona dia na dia mbola tsisy nisy orana aza tamin'izany vanim-potoana izany dia noho ny finoany Noa dia nampiasa ny herin'ny manontolo ny fananany manontolo izy ary ny taona olona ny amin'izany fanamboarana ny sambo izany dia tamin'ny masom-pinoana no nanamboarany Noa amin'izany ary tamin'ny ora voatenitry tokoa dia tonga ny safodrano nampiasa ny arena tany an-danitra i Noa ary levony rano ity tany ity tamin'izany fotoana izany ny patriarika resantsika indray dia i Abrahama izay rain'ny finoana i Abrahama rain'ny finoana Andriamanitra nyteny tamin'ny Abrahama mba hiala ao amin'ny tany Harana mba handeha any amin'ny tany izay mbola tsy fantany ary nakatoa tsy misy fepetra izany antson'Andriamanitra izany Abrahama ka nitaona ny vadiny niaraka tamin'ny Lota nandeha ho any Kanana tamin'ny mpinoana no nakatoavan'ny Abrahama izany antson'Andriamanitra izany ary zavatra hita vokatra izany dia notahian'Andriamanitra i Abrahama nibanjina lay tsy zavatry ny tany fa nifantoka tamin'ny teny fikasana i Abrahama ary ao amin'ny Genesis 7:12 dia voalaza fa amin'ny anaran'i Jesosy ary Abrahama nanana harena be dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena noho ny aika izany rehefa matoky an'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny baikony dia tahian'Andriamanitra ihany koa ny arena nanana omby amanosy izy nanana volamena sy volafotsy ary lehilahy nanan-karena izany Abrahama izany saingy ny areny dia nentiny nanaovana ny sitrapon'Andriamanitra nentiny nanoanana ny asan'Andriamanitra ny fanasoavana ny mpiarabelona sy ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra tahian'Andriamanitra izy satria niary ny arena any an-danitra tiana koa ny manamarika fa tamin'izay fotoan'izay dia niaraka taminy ny zana-dralahany dia i Lota izany i Lota dia zana-dralahany Abrahama ary samy nanan-karena izy roa lahy ary tonga ny fotoana izay atao hoe tsotsolo-mamba isarana satria dia tsy afaka nitoetra tamin'ny tanàna nitoerany niaraka ntsony izy mirahalahy noho ny habeany reny satria manjary lasa miady ny mpanompon'izy ireo ary noho izany dia nanome safidy any Lota i Abrahama hoe aiza ny toerana tianao satria tsy afaka hipetraka ntsony tsika mianaka zay alehanao zay safidinao dia afaka misafidy malalaka ianao raha ny lojika zany dia tokony i Abrahama no ny safidy satria izy ray aman-dreny fa dia noho ny fahindreny Abrahama dia nomeny any Lota malalaka ny safidy rehefa nanompo ny maso ny Lota dia nahita ny lemaka Jordana izay tondraka rano tany mahavokatra dia ny safidy ny lemaka Jordana i Lota izany hoe nibanjina ny arena ny fantoka tamin'ny arena zao tontolo izao ny fahavokarana sy ny sisa ny fibanjinan'ny Lota ary ity lemaka Jordana ity dia efa nifindra izy tamin'izany toerana zany dia ny anakaiky any Sodoma izay toeran'ny fahafinaretana toeran'ny fahotana ary toerana izay nanan-karena dia tany no nonenan'ny Lota ny zavatra nisy anefa dia izao nisy nanafika i Sodoma
sy gomora ary azo babo ilota tamin'izay fotoan'izay na de teo azy zany dia nanana fiantrana i abrahama ary nylaza fa nijinjany nafafiny ilota satria nisafidiny arena ary vokatr'izay dia babo nisy nangalatra kanefa dia novonjeny abrahama ihany izy tao anatin'izay toe-javatra izay namonjy azy abrahama ary efa voavonjiny abrahama dia naveriny de niverina tany Sodoma sy Gomora ihany izy a kanefa de zao no ny fahotana dia nitehaka tany amin'Andriamanitra ny fahotany Sodoma sy Gomora ary vokatr'izay dia nidonana tamin'ny afo solofara i Sodoma sy Gomora ary nivoaka avy eo Lota tsy nitondra na inona na inona tsy nitondra na inona na inona fa izy a dia ny zana miravavy a ary ny vady moa dia lasa vangatsira no nety nivoaka no ny fitiavana ny arena n'izao tontolo izao lesona lehibe zany ry havana afa-tsika misintona hoe atraiza marina moa ny fetrany satria mamitaka ity arena ito amin'izao tontolo izao ity mitarika ho amin'ny fahotana sy ny fitiavam-bola dia mitarika amin'ny fahafinaretana izay mety hifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mila mitandrina atsika eo anatrehan'izany ny saly anohatra farany tantara marina ihany koa de mikasika ny Mosesy tao Egypta de mantsika rehefa miaina dia isafidy iandany amin'ny arena sy ny fahafinaretana tao amin'ny Mosesy moa dia nipetraka tao amin'ny lampany Farao no tezaina atao izy ary teo amin'ny seza fiandranan'ny Farao izy no azo antoka fa handovan'ny Farao raha nanaiky izany afaka nosafidy izay Mosesy kanefa ny fantany fa ny fahafinaretana fohy izay natonga ny olona hanadinon'Andriamanitra dia manapetra ihany no lavin'ny Mosesy ny seza fiandrianan'ny Farao ny andimby azy fa kosa ny safidy ny ahantry izy niaraka tamin'ny zanak'Israely ireo vahoaka izay tao anatin'ny fanandevozana ary mitsinjo ny sahady teo anatrehan'izay lay satro-boninahitra any an-danitra lay tsy mety loha ny arena any an-danitra aleony ny arena any an-danitra toy izay azo ny seza fiandrianan'ny Farao eo amin'ny seza fiandrianan'ny Farao izay mandalo ihany ary feno fahafinaretana siosta no manodidina izany ka dia nolaviny ny toeram-boninahitry ny tany fa naleony nanetry tena sy niara-nahitra tamin'ny zanak'Israely fatatsika ary lasana bavy inona tokoa moa nitranga rehefa ho avy Jesosy Kristy ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavolo dia misy zao teny zao fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra rehefa ho avy Jesosy dia ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity taka ny endrika tamin'ny voalohany izao planeta tany izay ianantsika amin'izay fotoana izay ary taka tsisy endrika sy foana izy amin'izay fotoana izay zava-dehibe araka izany ny manana fijery araka ny tokony ho izy ny amin'ny arena fatatsika fa ilaina ny arena entina hanohanana ny asan'Andriamanitra tahaka nataon'ireo i Abrahama i Mosesy Noa fa kosa tsy hiary arena isika dia hipetraka eto amin'ity tany ity sy ampitombo izany fa na de i Solomona aza lay lehilahy mpanan-karena anisan'ny lehilahy manan-karena indrindra tamin'izany fotoana izany vanim-potoana izany dia nanohatra izao teny izao raha mitombo ny fananana dia mitombo koa ny mpihinana azy ary inona ny soa azon'ny tompo raha tsy mijery maso fotsiny ihany mamy ny torimaso ny mpiasa na oman-kely na oman-be izy fa ny abeny ananany na manan-karena moa tsy ahitany tory mety tsy ampahita tory ary mampiakatra ny atao hoe tosi-dra ny fitebiteby noho ny fitantanana reny arena be loatra izay tsy voafehy ireny tsony toy ny voan'ny tanjaka avy any ankibondreniny dia toy izany ny aviany ihany no iverenana ary tsisy na inona hoentin'ny tanana ho valon'ny fisasarany rehefa mandeha any mody nodomandro ny olona anankiray dia tsisy zavatra hoentiny ihany ho valon'ny fisasarany ary lay arena izay napetra ny ohatra dia olo-kafa no hitantana azy mety ho zanana izy ary mety ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa indray izy
amin'izay vanim-potoana izay. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, raha mampiasa arena, mampiasa ny volantsika ho fanohan'ny asan'Andriamanitra isika, dia azo antoka fa mametraka zavatra maharitra mandrakizay, tsy mety loha. Ka ny fanekina amin'ity an'io ity dia isafidy isika. Isafidy mino fa tsy voafitaka isika. Nandray lesona isika tamin'ny tantaran'ny Lota, izay nieritreritra fa ny aren'ny tany no ahitana tombontsoa, kanefa rehefa nivoaka avy tao Sodoma sy Gomora izy dia tanapolo nentin'ny nivoaka avy ao. Fa raha miary arena any an-danitra koa isika dia ny valipiti antsika dia maharitra mandrakizay, tsy mety simba, tsy mety loha izany. Koa ingane hitantsika ny tompo amin'ity androany ity, ary ingane izany teny izany dia ho zary fiainantsika, anao fanandramana isika lalindalina kokoa amin'izay efa manao izany, indrindra amin'ny fiariana arena any an-danitra. Izao dia tonga eo amin'ny fanatitry ny sekoly sabata isika. Fanatitra izay entisika anohanana indrindra ny asa maneran-tany, izay zany hoe hiaritsika ny arena any an-danitra, ary tsy maty antoka isika satria tahaka ny mametraka vola ny banky ny lanitra rehefa manao ireny fanatitra ireny. Ho famarinana ny lesona sy ny vavaka ho amin'ny fanatitra dia ndeha mbola anontsika ny lohantsika hiaraka hivava isika ao anin'ny izao dia efa hitsasady amin'ny fanompom-pivavahana isika rehefa avy eo. Rahainay izay any an-danitra, misotranao izahay Tompo fa afaka nienino ny teninao tamin'ity anio ity. Mivavaka izay Tompo ho an'ireto fianakaviana izay manoloana eto, vavaka ho an'ny olombelona mba tsy voafitaky ny aren'ny tany, ary mivavaka mba hiasan'ny fanahy masina, ametraka ny volany any amin'ny banky ny lanitra, hiary arena any an-danitra. Ka ingane mba ho tahinao ny tsirairay, mba anao fanandramana miaraka aminao Jesosy, mba hahatonga izany ho tena fiainanay, ny fifalianay, ka dia irinay Tompo mba ho tahaka ny fitahinao an'i Abrahama no hitahinao anay tsirairay ny amin'izany finoana izay omenao anay izany. Ka dia ametraka ny volanay hiary ny arena any an-danitra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaona izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fandaharana ara-pahasalamana isika miarabantsika rehetra. Ny lohateny atolotra anareo anio dia ny fahaizana mitantana. Nahoana no idiran'ny fitantanam-bola ny sakafo ara-pahasalamana? Ny valiny. Satria izay mahay mitantana dia mahafantatra fa ny hanina no zavatra lehibe indrindra manaraka ny adidy eo amin'Andriamanitra. Misy zavatra lehibe asongadiny teny io eo amin'ny fitantanana rehetra zany dia aoka ny adidy eo amin'Andriamanitra ny voalohan-daharana. Aorian'izay ny hanina, ny sakafo tsy azo atao kinanga na ampandeferina, satria izay mitantana dia afaka hividy sy hifantina izay tena ilaina ary ny tena mahasoa ny fianakaviany eo amin'ireo karazan-tsakafo maro izay hitany. Inona ny atao hoe mahay mitantana? Mahalala ny ilaina maika sy ny ilaina nefa miandry. Mba hahaizantsika mitantana dia ilaina ny manao mialoha ny teti-bola. Ireto misy torolalana amin'ny fanaovana teti-bola. Miaro tsy andaniana mihoatra noho ny miditra, manampy hanana tarigetra ho kendrena, mitaiza hatoky sy hahifetena, manazatra ny isafidy isan'andro ary mamela modely tsara ho an'ny taranaka. Ndeha ary ho jerentsika tsirairay izy ireo. Ny voalohany, miaro tsy handany mihoatra noho ny miditra. Andro vitsivitsy alohan'ny andraisantsika vola
dia tokony efa ho vita ny drafitra ny ampiasaina ny vola mba tsy andeha anjambany isika amin'izany manalantsika eo amin'ireo fahazarana tonga dia mivedy raha misy zavatra ilaina mba hatratra ny fandraisam-bola manaraka indray a ny vola eo ampelantanantsika ary nisan'ny tena lehibe dia mba tsy hiditra trosa isika ny lalàna fanaovana nyty teti-bola ity dia misy zavatra efatra azoko atolotra anareo ny adidy eo amin'Andriamanitra no atokana voalohany indrindra ary esorina manaraka ny vola atokana hividianana sakafo ary ny fahatelo dia ny zavatra tsy maintsy aloha no atokana manaraka ary ny farany dia ny fandaniana azo amboamboarina misy zavatra efatra tokony hatokana hatomombana tsara ny teti-bola zay ataotsika ny voalohany amin'izany dia vonjitaitra amin'ny tsiapozina aka ohatra isika ny aretina tampoka izany ireo boky ny ankizy izay mety hovidiana tampoka ireo latsakemboka izay taon'ny zanakitsika ny antsekoly na any amin'ny toeram-piasana ny faharoa dia ny tahiry dia zavatra anankiray izay tsy andaniana vola izy io tsy ampiasaina zany le vola fa atao hikendrena zavatra goavana izy io ny fahatelo dia ny vola ny fialan-tsasatra sy ny fakandrivotra ny drafitr'Andriamanitra dia natao hiasa isika sy hialan-tsasatra amin'ny andro mazava isika dia miasa amin'ny andro alina isika dia matory ary ny andro enina dia natao hiasana ary ny andro fafito dia natao hialan-tsasatra ka tsara ny fianakaviana mba manana izany teti-bola izany ho amin'ny fialan-tsasatra sy ny fakadrivotra miala amin'ny zavatra mahazatra ny farany dia ny fanampiana ny hafa ireny vola madinika ireny dia tokony ho tehirizitsika fa mitombo ireny ary avita ny asany eo amin'ny fanohanana ireo efa nona ireo izay mila fitafiana ary toy izany ihany koa aoka no fanandramana ny vary raikapoka dia tokony akatsika ray sotro ary rehefa mitambatra ireny dia mahavoky ireo namantsika izay nona ary ny zava-dehibe ny famonjena ny hafa dia famonjena ny tena satria mitaiza ho afaka amin'ny fitiavan-tena ny fitiavam-bola ary miaro antsika hiala amin'ny fahirana izany ka hitondra fahasambarana sy fiadanana ho an'ny tenantsika ny faharoa manampy hanana tarigetra ho kendrena ny tanjona dia tsy ho voavilivily ny lalan'ny volantsika tsy mandany vola etsy eroa isika ahafahana manangan-javatra izany ny fahatelo dia mitaiza hatoky sy ahay mifehtena ny tsy abaratelo ny fahombiazana amin'ny fanaovana teti-bola dia ny fananana tarigetra araka ny voalaza teo aloha ary ny firaiketana izany hoe na inona manaitra ny maso sy ny tenda dia tsy heverina intsony izany ny fireketana izany amin'ny zavatra efa voavolavola mialoha dia hanampy hanana toetra mahatoky sy fifehezan-tena ny fahaefatra manazatra isafidy isan'andro manazahatra tsy kelikely amin'ny fisafidianana ny zavatra tena ilaina sy ny zavatra ilaina efa afaka miandry ny fahadimy dia manome modely tsara ho an'ny taranaka lova mendrika petraka ho an'ny ankizy ny ohatra tsara asehontsika ray aman-dreny araka ilay voatanisantsika rehetra amin'ny fanaovana ity teti-bola amin'ny sakafo ara-pahasalamana ity hanazarana azy ho tia fandaminana dia omena vola kely izy ho tantanany asaina soratany eo amin'ny karnea kely ny fandaniany dia anjarantsika ray aman-dreny no manampy azy ahafantarana na tsara na ratsy ny fandaniana nataony raha mety dia ankasitrao izy raha tsy nety dia izy no asaina mieritreritra ka mitady ny fomba tsara tokony nandaniany azy manampy azy izany mba hananany saina matotra sy mampiditra tsy kelikely hitondra andraikitra toy izay indray ny fandarantsika tamin'ity anio ity